Fotoana iray fanaovana jeritodika sy mpanjinana ny hoavy ny lanonana fiarabana na tratry ny taona. Anisan'ny nandatanteraka izany teo anivon'ny BOA Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Lanonana izay notanterana teo amin'ny Krypton na Ambohimalaza. Ankoatra ny mahalanona piraviravona ny lanonana fiarabana tratry ny taona dia fotoana natao isaintsainana sy akanabahana hitsinjovana ny hoavy ny lanonana fiarabana tratry ny taona. Raha nambarany télé général ny banky BOA Madagasikara ny sabotsy lasa teo teny amin'ny Krypton na Ambohimalaza. Mpiantsehatra iray lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny BOA Madagasikara. Banky izay mandray anjara lehibe eo amin'ny fampiasan'olona ireo tolotra hita eny anivon'ny banky. Nisy raha teo tamin'ny taondasa ny tolotra vaovao antsoina hoe fivelomako izay natao an'ireo olona sady tsy mpiasa-panjakana no tsy mikarama na non salarié. Raika amby efapolo ny isan'ireo fifanaraha-piaramiasa no tanterahana niarahana tamin'ny sampandraram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina samihafa ny taona 2024. Tamin'ny herintaona dia niisa enina ihany koa ireo masivo vaovao ny BOA nisokatra. Miisa 70 ankehitriny ny masivo rehetra manerana ny nosy miaraka amin'ny centre d'affaires anankiroa. Raha miteny ianareo hoe inona no vita tao anatin'ny taona 2024 dia araka ny voalaza tamin'ireo lahateny nifanesy teo dia nahatratra 600,000 mahery zao nisan'ny compte, nisan'ny client zany manana compte en banque BOA. Ary tao anatin'izany koa zany ny fanokafana agence masivo vaovao enina ny totaliny zany centre d'affaires anankiray izay no mahatonga hoe 720 ny masivo ary anankiroa ny centre d'affaires ankehitriny. Ny filohan'ny filankevi-pitantaran'ny BOA Madagasikara Andriamatoa Alson Alphonse dia nanorotsorotra fa ny taona 2024 dia taona fahatelo nampiarana ny drafim-pampandrosoana 2024-2024. Raha ny fantatra mbola itony famatsim-bola ataon'ny banky BOA Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity. Taona 2024 dia mbola mitohy ihany zany ny tanjona dia eo amin'ny sehatra rehetra zany sy ampamokarana rehetra zany dia ao anatin'ny tanjon'ny BOA ny ampitombo ny famatsim-bola zany eo amin'ny sehatra rehetra ny PMI, PME, ny secteur logement izay efa resahana matetika zany ary ho an'ireo orinasa isan-karazany dia mbola ao koa zany ny particulier. Zay ngamba nataoko hoe tanjony zany hoe mbola mitohy ny tanjon'ny BOA ary nolazany ihany koa zany fa efa amin'ny manomboka amin'ity taona ity ao anatin'ny telo taona zany ilay siège vaovao ny BOA Madagasikara izay natao teo hoe Tour BOA eo Antaninarenina. Nanamarika ny lanonana izay notanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo ny fanomezana mari-boninahim pirenena mpiasa miisa 320. Nomena fankasitrahana ihany koa ireo mpiasa 250 lasa nisotro ronono. Nisy ihany koa ireo loka ho an'ireo masivo izay nahazo tamin'ny fifananana iraisam-pirenena. Nanatrika ity lanonana ity ny sekretera jeneraly ministeran'ny teti-bola sy ny fitantaram-bola izay nisolo tenan'ny minisitra.